Miarabantsika isa tokantrano amin'ity aliny alahady fa 7 volana novambra 2024 ity ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV fandarana izay resahantsika indrindra ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity ary anisany nanamarika an'izay herinandro izay ny prime ministre Roger tany atsimonosy rano marimarina kokoa tany Amboasary atsimo nahitana an'ireo fiverenan'ireo dahalo any anatin'ny fiarahamonina any nanamarika an'izay herinandro izay ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny secrétaire général ny ministeran'ny fitsarana mahakasika indrindra ny raha fitorin'ny aviation civile de Madagascar izay mahavoaroiroy ny mpiambina ny filoha teo aloha Jean-Marc Komba sy olona efatra ao anatin'ny izay aviation civile de Madagascar izay ary ny fahatelo dia ny momba ny fifidianana izay ho filoha sy ireo mpikambana ao anatin'ny olavitry ny mpanao gazety ndao ary rahantsika dia n'izao ny momba n'izay fidinan'ny prime ministre tany Amboasary atsimo izay. Maro dia maro dahalo nanapa-kevitra ny ova fo any amin'iny faritra Atsimonosy iny ny safidy niverina indray eo amin'ny fiarahamonina araka ny taremarika amin'ny nenanay dia mahatratratra amin'ny 5,000 ano sy nisan'izy ireo zava-dehibe tokoa izany eo amin'ny lafiny ara-tantara ary indrindraindrindra eo amin'ny lafiny ara-pandriam-pahalemana sy ara-tsosialy manoloana izany tranga lehibe izany dia nidina tany Amboasary atsimo ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Roger ny 9 novambra lasa teo niaraka tamin'ireo manam-pahefana araka ny Antanatoa Fitondrana. Nanamarika amin'ny fotoana ny fahatongavan'ireo dahalo ova fo izay nanatrika ny fotoan-danonana ny karakaraina tao Amboasary atsimo niveran'ny finiavan'ireo dahalo ova fo ny prime ministre. Ianareo manamboninahitra ny civily sy miaramila ianareo KDS tompoko lahy tompoko vavy mikaiky any province ny Toliara Manontolo mikaiky any Madagasikara Tsakanavaky ity rolahy fandriam-pahaleman'igny ity fandriam-pahalemana nofisitsika taloha ataontsika hoe raha tsontsatsy igny i anamikio namendriharantsika ny fahira isaotranareo zay nikarakara momban'izany sy alivonareo gendarme na dia tsy zany agny ara fa ao koa ny fitiava ny ray aman-dreny ny fitiava avy amin'ireo longo iaby lehibe ary anisan'ny voalohany moa dia président de la république Jonathan Mampianina zay tsy magnalimo ny fandriam-pahalemana isan'ny andro vaky zao kaosaoka koa izahay hoe misy raha kelikely karazany kipotaitsy andesinay aminareo toy misy eo amby roe momba ny fanamafisa filomboa misy vary 10 tonnes de semence de maïs tiribolo tsako zany misy 3 tonnes de semence vary 28 sacs de riz 6 000 sacs de café fanafody isan-karazany
miaraka zao avy 30 tonnes de riz miarakaray madame miaraka madame première dame hoagy hela dollar mampiana io misy angady 10 000 misy kit scolaire misy mianatsy misy camion roe feno milipolipo manday 12 tonnes de bouture de manioc ao malahazo ambolea koa kaiteniky ifandesy tay fandainay hoe fitsaboa maimaika ka hoy zaho hoe zaho androany mahita anareo toy mahita anareo maitsomaitso iaby toy maitsomaitso rek loko ny fanantenana mahazo manantena tokoa nareo fa tsy anganay tsy anganay nareo maro ny raha fa heverinay am'izao fotoany zao araky ny safary ministre manambolina iaby reo vazaha reo nazo manambola reo nazo magnatantsika reo izahay longonay reo fa niala amin'ny haratia fa ataotsika koto nanitio engatsika honizao avao tsy azo atao ka noho zany zahay dia nitsanga tokoa nitsanga hanome hampanabola rano amy toy tany maiky toy indrindrandrindra moa amy tany fatsy gn'andro igny efa isankarazany nitsanga zahay hanao coopérative mombany fambolea nitsanga zay mombany fiompia osy zay fiompia bengy fiompia omby ary atoa ministre gn'amby vavy vasa mba ingatsy endriky fa tsy tonga defa viany gn'omby hafa oaky nanosy androy akory aby nareo eto tsy rereko zao zay volahy orakety tantarany firenentsika izao fotoana iarahantsika ito izao koa misaotra nareo rehetra tsy akanavaka tsy misy koa raha bevata mandilatsy an'izao tsy misy koa hafalia manamandilatsy an'izao hatao kory koa lay ny raha nareo iaby eto zao falifaly gnay ravoravo egny fo mititokotry reto sika androany satria misy any reto longotsika zay ny heversika fatrobo tokoa zay ny heversika famotso tokoa kanefa zao ro miboly amitsika eto fa hoy zaho aminareo misaotra anareo nahatsapany adisoanareo ny ananareo ampandalmareo fanatenana menareo mba tsy anany ny sasany koa mba tsy hisy koa toy faratany toy na etina raha gnivoagny raha varatsy agny ny atao hoe dahalo zay agnara dahalo zay poalito tsika tanteraky mandraky zay tsy tongatonga ihany le fizany fatao dia tao tokoa ny fananarana nataon'ireo ray aman-dreny teo koa ny antso nataonay mpitondra fanjakana noho izany isaotra sy makatsitriky
betsaka anareo no mifahandrena naseonareo ka ny safidy ny vetina zay eo anivony fiarahamonina. Ny zavatra tiako ambara aminareo dia zao mankasitraka indrindra ny fitondram-panjakana amin'izao fiverenana ny fandriam-pahalemana izao zay tokony ho amafisina satria mbo milozokozo mbo niteraky betibety sady amizaza vo mitombo ko ataotsika re za mitombo azy ataotsika za mahery azy ary ataotsika za matanjaka azy tsy heverenany koa zay loza bevata nahazo antanitsika antiny toy izay. Mahitsy olo nanosy mavitsiky olo nanosy androy koa zao matokony fa afaky tao vitsivitsy hatao modely toy tara antimy toy toyara toy. Manisia ny fandriam-pahalema maharitsy anefa dia tsy maintsy manana antom-pivelomana ny isam-pianakaviana. Zany indrindra no mahatonga ny gouvernemanta namory tao Antananarivo ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-miombonao antoka vitsivitsy no jerena izany fivoriana izany ny vahaolana amin'ny famoronana asa haingana aty atsimo sy ny fomba amerenana eo amin'ny fiarahamonina ireo nania ary ny mpiakiana ireo vaboaka ny tonga ny mafy noho ny tsy fandriam-pahalemana izy telo mahafaly anay ny milaza aminareo vaboaky nanosy androy fa misy ireo mpiara-miasa amitsika namaly sahady ny antso ny fitondrana toy ny mpamo sy ny FAO ka namerina ary hatrany ny tetikasa misy aty atsimo toy ny kantiny scolaire vao ampianaranamateo ny sirotenanay avy tao amprimature sy ny ministère ny fanabeazam-pirenena no ny kitika antsika toy nanenty ny fandehany izay kantiny scolaire zay ka tsapandreo fa raha soa tokoa lay ny fandriam-pahalemana satria tsy nisy ny tabataba fa vita soa iaby ny programme nataondreo. Faroso koa zao nomaly soloteny ny croix-rouge nationale internationale handeha hifily masiny bevata hanaovana forage hipoliany rano amy toy tany maiky magnamitsika toytoy ka tsy hoela reo alohany farantaona raha farafaelany vasa volany janvier dia ho aveto hanomboky ny forage ny rano. Ao koa ny tetikasa hafa iarahana amin'ny mpamo sy ny FAO eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiona efa misy ny lamina filaminana napetraka ho an'izay maniry handray anjara amin'izany ka iangaviana ianareo mba hanantona ny tompony andraikitra. Maro ireo fandaharan'asa atao ireo safandraha raisam-pirenena aty atsimo ambola eo ampikarakarana ny antota taratasy momby izany amin'izao fotoana izao. Misy koa ireo mpandraharaha vahiny izay miara-miasa vantana amin'ny fanjakana ka hanamboatra ny lalana sy hanatanteraka tetikasa famokarana aty atsimo. Hatsangatsika eny anivony fokotany ny commune ny coopérative ny piomposy ary coopérative piompi akoho amamborona ka tokony isy mifandrindrany asa miaraka amin'ireo mpandraharaha vahiny ireo na hafaka am'izay tsy misy zaro mandray andreo atoy.
amin'ireo amizay azoantsika biby-pompiana sakafon'ireo biby-pompiana ireo tsy maintsy ataotsika koa ny fambolean-kahatsy mba ahafahan'ireo sakafo biby-pompiantsika reo amin'olona toerana vaovao fiambena danofatorana omby na biby-ompy atsika amin'ny alalany fambolena bosaka ary omby ondry bosy amboatra barage de retenue maro isika isian'ny rano madio isotroan'ny omby na bosy na ireo ondrintsika eo amin'ny fambolena atsangatsika ny coopérative ho an'ny mpamboly voanjo sy ny coopérative ho an'ny vokatry hafa anisan'izany atao hoe Olivier fa mbo hitanareo avao moa fa mosingainareo zay tsy ho ela dia hanomboka ny tetikasa koa miangavy anareo mba hanome anay haingana ny toerana misy anareo mba ahafanay manangana coopérative sy ny fotodrafitsasa rehetra ilaina amin'izany asiatsika atelier io asiatsika fivoria fikaoandoha mahaiza hoe aigny asiatsika azy voalohany aminareo satria anareo fa olo mahitsy koa androany ka isaragna anareo mialoha zany rombombola manomboky izao dia tsy maintsy ho amafisina ny fijerena sy fanaraha maso akaiky anareo vahoaka ka hatao ny fanakanalara mba hameana ny fanaraha maso ny fivezivezen'ny olona ny fanomezana karafamokarana ary indrindraindrindra ny fanisana ny biby omby sy ny tsenan'omby tsy maintsy omena fiofanana ny komity ndina ary tsy maintsy hatsanga ny komity fanaramaso ny fampiarana ny dina raha avy aminareo eny izahay androany dia zay koa ho andalana kely ho anareo zay efa hitanareo tao ary efa nambarako anareo anisana fanambina fitondrana rety filohan'eny radio nary mampianina ny fametrahana fandriam-pahalemana matara ny fampivoarana ny fiainany vahoaka malagasy rehetra amin'ny alalany fanohanana ny asa famokarana ataony tsirairay ary indrindraindrindra ny fiainana ara-sakafo koa zao magny fanagnarako anareo kelikely taloha ridadiko taloha laha mandeha mivotrovotro ny poso agny tapakazo isan-karazany igny agny agnarany tapakazo reo raiky voalohany tsilika zay mandika azy laha lelahy manaova pareparegny kitabo fa poube kotery tokoa ny pataloha amizao tsy tery amy raha soa fa haratia agny koa gn'agnarany raiky koa atao hoe akoho magneno lavitsy reo molombe reo mahain'izao lafa tsy tiany iha ipehipehina an'iny eo ka laha fanamorona avao laha fenite agny tiako agny vo miaigny koa ry dadiko fanagnarandreo fanariandreo iaby fa mbo misy raiky nitanatarandrao ko izaho hoe nao leke ino hoe babanay zao ko ino azo mbo tananao agny ino zahay le vezo koa tsy misy amizao na ota lafa mivavaky tokoa haitany jesoso fa zany hoe tegna vezo mba mitasogny dakaroa e tsisy an'izay
inona aminao any aboaka am'zay itoy ny farany tato ambany korao nagnarany rehefa tsy misy aza kapaosy koa ty moko misy bitabitany avao vasa koa bitandray malaky toy za hoe somoka mipolia amin'ny fahira mipolia amin'ny fifapaha fa tsy misy mandilatsan'io io avao ro mahitantsika milala makity ho avy amitsika ty matoy ny fandrosoana hazava toy tany toy ho tseriky nareo afaky tao maromaro hoe toy le tany ny raty lazay koa tany toy malaza tany toy soa zay olo bakao nefa amitolotoloky magnamitsika toy ataniky zao aia misy an'izao androy zao fa malaza mbao nihitsinareo ay misy an'androy zao zahay mba te handeha ainy andeha hitsitika an'izao androy zao fa malaza noho ny fahailetsika baka toy koa tamiala am'izay koa zao nanareo iaby volanareo mahay miray hina sy mahay miara-miasa ka samy hanajany lafilasa izay apetratsika azy apetraky ny fitondram-panjakana dia tsy hoela hazava toy tanitsika antimy toy renareo zay ndraiky tsiko ny eny misy ny fandaharan'asa napetraky ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpiara-piovinanto karaha-teknika sy ara-bola ho an'ireo dalo ny ovafo reo mba hahafahan'izy ireo mivelatra eo anivon'ny fiarahamoniny tsy adin'ny prime ministra koa anefa ireo tatsapam-boly any amin'iny faritra Atsimon'Nosy iny nilaza nandritra ny fotoana nisy prime ministra Kolo Roger fa anisan'ny fanampin'ny fitondrana tarihan'ny filoha Rajonary Mapianina ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra napetraky ny fitondram-panjakana lahara-pamena tokoa ny fampandrosoana any amin'iny faritra Atsimon'Nosy iny azo lazaina fadingana lehibe tokoa no vita treto amin'ny alalan'ny fiverenan'ireo dalo teo aloha eo amin'ny ivony fiarahamonina manao mareraka apo zao koa Maefa mitsarany rara ACM izay nahavoaroroiny mpiamina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo mpiasan'ny ACM ny fitsarana ao Antsiranana hoy ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitsarana Andriamatoa Charles Ndriamseza androany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ity raharaha ity dia noazavainy fa niatomboka tamin'ny fitorian'ny aviation civile Madagasikara tamin'ny fivezivezen'ny fiaramanidina iray tao Antsirabe kasika an'le fitoriany ACM aviation civile de Madagasikara amin'le avion mipetraka tany Antsirabe nanao fitoriana moa zany ny aviation civile de Madagasikara mikasika an'io avion misidina tany Antsirabe io araky ny tatitra zany dia mipetraka tao izy nanidina teto Madagasikara izy tsy nahazo alalana mipetraka tao izy tsy nahazo alalana dia izay no fitoriana nataon'ny ACM ny officier de police judiciaire moa zany brigade mixte no nanao azy tany Antsirabe dia hitandry zareo zany fa tokony ho any Antseranana izy dia nitoizany tany Antseranana ny anketiny rehefa zany dia tsy maintsy nentina zany nakany Antseranana le olona voaroroy tao amin'ny Antsirabe ino le natonga ny resaka be dia ny tiako tenenina fotsiny zany hoe ara-dalàna daholo ny nataony officier de police judiciaire raha nitatitra tonga eto amiko fa afaka nandeha tsara izy ireo nakany Antseranana nahazo extension de compétence izy ary ny fitsarana any Antseranana dia mahefa mihitsy hitsara an'io raharaha io fa tao anatin'izay ihany koa dia nitondra fanazavana momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity tompona ndraikitra ambony eo anivon'ny ministera ny fitsarana ity rehefa tonga taminy zany ny brigade mixte
nagnony ankety a de nangataka ny fororavalomanana hoe za manana avocat efatra, roa any Afrique du Sud, roa eto Madagasikara, ka lao iandry azy. Droit de la défense moa zany dia nandrasana ny avokany araka ny fangatahany zany. Zay ny tatitra tonga eto amiko eto a, zany a mbola au niveau amin'ny officier de police judiciaire zany, fa mbola tsy au niveau ny tribunal akory. Nefa kosa zany le olona nentina tany reo a, satria misy ny délai de garde à vue voafetra araka ny lalàna, ary tsika manao zavatra araka ny lalàna daholo a, de ny déférena zany reo tao amin'ny tribunaly satria efa manakaikikaiky olany le délai de garde à vue iandry ny mpiaro ny filoravalomanana. De tonga moa zany tao amin'ny fitsarana 31 octobre raha tsy diso a no ny déférena tao amin'ny fitsarana tao izy, nanao ny asa ny fitsarana de hitatsika reny ny décision ndraisiny. Tsy divatsika hoe inona sinona ao foana le secret de l'instruction, fa de reny ny décision ndraisiny. Ny solotenany misy ny fitsarana moa Andriamatoa Charles Andriamseza, ny ministra Harasaina dia mbola mamitahiraka ny Genève Suisse ary zao laza fa iverina tanindrazana amin'ny farany ity herinandro ity. Nizotra tao anatin'ny fomba demokratika ny fifidianana ny birao andrafitra ny olavitry ny mpanao gazety. Raha ny teto Andrenivohitra dia ambony ny tapahavitriana. Mpanao gazety 700 no tonga nandatsabato teny amin'ny centre de presse Antsakaviro, raha toa ka 900 ny voasoratra anarana ho an'ny lisitra amin'ny faritra Analamanga. Ny mpanao gazety izay nametraka ho zava-dehibe ny fifidianana izay notanterahana androany tao aorian'ny 7 taona tsy nisian'ny biraony olavitra. Bileta tokana no nampiasaina ary nofidiana tamin'ny latsabato no totosaina ity ny filò, ny sekretera général, ny mpitantam-bola, ny filò lefitra ary ny mpanolotsaina isa-partany. Ny mpanao gazety izay samy resy lahatra fa asa maro no miandro ny birao vaovaon'ny olavitra. Betsaka ny olana aloha zany eo amin'ny lahany asa fanaovana gazety, fa ny tokony lara-pahamehana angamba dia ny ampitambatra ny mpanao gazety satria zarazarain'ny politika loatra tsika eo amin'ny tontolo io a, dia izay aloha ny anazy zany hitako lara-pahamehana dia ny sisa manaraka ihany. Rehefa vita izay dia fa asa fa zava-dehibe ny vitan'ny birao vaovao. Biby tsy manandoha tsy mandeha, io be da be ny andrasana amin'ilay izy, tahaka ny hoe fikambanana maro samihafa, dia io no andrafitra ny zavatra tokony ho iatrehantsika eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety. Zany hoe misy dikany lehibe ny antony ny ametrahana ny olavitra ny mpanao gazety. Tsaroantsika tsara fa tao anatin'ny 7 taona tsy nisy biraony olavitra, zany hoe mpitarika zany, dia tsika rehetra miara-matsapa hoe atraiza ny zavatra nitranga teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety. Marina fa misy fikambanana toy ny hoe syndicat, fa afa foana ny hoe misy mpitarika ao anatin'ny biraony olavitra ny mpanao gazety. Zany hoe andrandrantsika zavatra maro zany ity fifidianana filohan'ny olavitra ny mpanao gazety. Lavitra ordre izy izy dia amerina ny ordre, amerina ny filaminana eo amin'ny asan-gazety amin'ny ankapobeny sy ny mpanao gazety ary ny fifandraisan'ny mpanao gazety amin'ny ivelany. Zany hoe ty birao ty zany no solotenantsika any amin'izay toerana ilana azy. Be dehibe ny hoe na rafi-panjakana na rafitra mpiara-monina fotsiny ilana solotenana mpanao gazety. 7 taona tsika tsy nanana an'izay dia ankehitriny iverina fa mba anana ny maha-izy azy ny mpanao gazety. Tadiditsika tamin'ny fifidianana solotenana mpanao gazety tao amin'ny senita dia somary sahirana ihany vaolina tafavoakotsika hoe andao ary atao le izy dia mifidy olona ray dia vita iny. Fa raha nisy olavitra tamin'iny mety tsotsotra ny fomba netinanao azy, ohatra fotsiny ihany meko iny, fa amin'ny ankapobeny amerina amin'ny laoniny an'ity asantsika ity ny déontologie, ny etika, ampatsiahantsika mpanao gazety hoe misy lalànany mifehy asantsika fa tsy asa mandeha ho azy akory ty azy ty. Gérard Rakotonirina, Soava Andriamartafika, Hervé Rakotzanany, Joël Ralevohita, Tahiry Ralambomahay, ireo no candidat 10 ho filohan'ny olavitry ny mpanao gazety. Manerana ny faritany 9 no anatotosana ny fifidianana olavitry ny mpanao gazety. Raha ny fandaharam-potoana napetraky ny komity mpanomana ny fifidianana dia any amin'ny 17 novambra 2024 farafahatarany
no ahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety. Zay ary no masaka azo natolotra tamin'ity fandarana l'actualité ity, izay no mametraka velomanareo ary manasa anareo hatrany hanaraka hatramin'ny farany fandarana rehetra eto amin'ny fahitalavitra ma TV. Veloma ary tompoko.